Isan'ireo fanamby napetraky ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny fanamboarana ity hôpitaly manara-penitra eto Toliara ity. Tratra ny tanjona ankehitriny. Famelohan'ny fitokanana ny hôpitaly dia nisy ny lahateny izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina manoloana ny vahoaka izay tonga nanatrika teto. Nambarany fa mariky ny fampandrosoana ny fananganana fotodrafitrasa toy izao na dia ao anatin'ny kion-dalana aza ny firenena amin'izao fotoana izao. Izay manarahitra ny tantarany Toliara satria natoka vovoka teto tamin'ny fotoana nametrahana ny Sangamato, nametrahana ny fanamby hoe amorena hôpitaly manara-penitra ny Toliara. Ankehitriny tsy azo fafana, tsy azo kosehana eo anatrehana tantara zao zavatra io satria ny adilany mpitondra dia ny manorona sy manangana ho amin'ny tanàna fiarahamonina. Tsy misangamena azy teto. Ninona ho lazain'ny tsy tia, ninona ho lazain'ny mpangalo dia mahasambihafa fa navita zavatra napetraka ho amin'ny faritra aty-antsika eto Toliara. Izy fiavana hoa dia tsy maintsy maria ka zao fotodrafitrasa natsangana teto zao dia marika ny fampandrosoana, marika ny fitiavana ho an'ny laoka ny Toliara, ho anao, ho antsika rehetra, ho an'ireto mademoiselle de Dede rehetra. Dia zany ny teny fa afaka 10 taona, 10 taona dia zavatra manangatahako aminareo fotsiny tsy maintsy izao fa rehefa hiteraka ato nareo masisy ny prénom hoe James. Ahatsiavanareo am'zay zay hoe vatanao zavatra ihany président iny dia zao nalana vazy matatao andro foana zay ny tovavy zay fotoa hoe nareo ny mahitsy satria na dia tao anatin'ny fotoan-tsarotra aza tetezamita za dia mbazanareo fa tsy mora ny mitantana firenena ao anatin'izany hoe ny ampahany sasany olona ao anatin'izany fitantanany zany tsy mitovy hevitra, tsy mitovy forofijery. Ao ny miezaka miakatra, ao ny miezaka misitona. Nefa na zany azy dia masatsika milaza sy miteny fa navita nanangana zavatra tsara zao ho amin'ny taranaka fiarahamonina. Ny teneniko anareo dia izao ao anatin'ny kion-dalana ny firenena ankehitriny, ny zavatra tanjona ampenatsika, zavatra ataotsika dia zavatra lazaiko ny hoe fanamby no apetraka. Ny fanamby apetraka dia anisan'ny fanamby ny hoe fitsijovana, maha-olombelona fitsijovana ny olona, fitsijovana ny tanora. Ny filoham-pirenenanareo ankehitriny, ny filohan'ny tetezamita dia tanora. Fantatro na tsy miteny aza ianareo dia fantatro ny ao an-tsainareo, fantatro ny ao am-ponareo. Zay ny teneniko hoe na dia sarotra aza ny tetezamita dia miezakitsika ny manangana, ny manoro ary mametraka zavatra ho an'ny taranaka fiarahamonina. Marina sa tsy marina ianareo e? Ity hôpitaly tia dia hôpitaly-bahoaka. Amin'ny hôpitaly-bahoaka anazy zany dia hôpitaly antsika rehetra, hôpitaly ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny vahoaka eto Toliara. Raha toa nahoaka misy narary hatramin'izay misy famidina atao dia tsy maintsy miakatra tany Antananarivo. Misy mila atao scanner tsy maintsy miakatra makany Antananarivo. Fa ankehitriny kosa dia mahaleo tena ary nametrahana zao hôpitaly zao. Zany dia marika ny asa natao an'ny vahoaka tompoko lahy indrindra ho anareo tompoko vavy. Ambarako amin'ny fomba ofisialy androany fa dia misokatra ho an'ny
fianarana sy ny vahoaka hoe eto Toliara ity hôpitaly manara-penitra ity. Ity hôpitaly eto Toliara ity no hôpitaly fahatelo notokanan'ny Filoha Rajoelina taorian'ny Antsiranana sy Toamasina. Dia voasokatra zany ny takela bato izay manamarika ny fitokanana ity hôpitaly manara-penitra eto Toliara ity. Ka ny soratra eto dia hoe cet hôpital a été inauguré le 15 juin 2013 par son excellence monsieur André Rajoel, président de la transition, en présence de madame Juanita Dahimana-Zara, ministre de la santé. Voalohany ihany koa izy tamin'ny fametrahana ny vato fehizoro ny taona 2024. Taorian'ny fitokanana ara-pomba ofisialy ity hôpitaly manara-penitra eto Mitsinjo ity dia nitsidika avy hatrany ireo efitrano ato anatiny ny Filoha Rajoelina mivady. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka amin'ny mahatompona andraikitra voalohany fahasalamana azy no nanazava ny mombamomba ireo sapan-draharaha sy fitaovana entiny hitsaboana ato amin'ity hôpitaly ity.